Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Raha isika dia ny azo fijalen'i Jesoa Kristy tompontsika no oka ireharehantsika. Ao aminy no misy famonjena, ny fiainana sy ny fitsanganako velogno. Izy no namonjy antsika sy nanafaka antsika. Mbala mamerigny fiarabagna ho antsika jiaby izay misafidy magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peo mamitsika ity. Arabaigna antsika tratran'ity alakamisy masigny izay ankalazantsika zavatra aroe lehibe dia ny namoronany Jesoa Kristy ny Eucharistie masigny na ny fanasan'ny tompo ho atsika sy ny fanasan'ny tongotro nataon'i Jesoa ny mpianany izay fampianarana lehibe ho antsika mba hahafahantsika mahay mifanompo amin'ny fiainana andavanandrontsika. Orenitsika amin'ny vakiteny telo arosiny eglizy amintsika io zavatra roe magnamariky ty alakamisy masigny ty, ny Eucharistie sy ny fanasan'ny tongotro. Kendao tandregnisansika ireo tenin'Andriamanitra arosiny eglizy amintsika amin'ty andraniany ty, arahiny toroteny sy fampianarany archevêque ray amandrenitsika zegny de Monseigneur Marc Benjamin Ramarson. Boky Exode. Tamin'izany andro izany, izao no lazain'ny Tompo tamin'ny Moïse sy Arona any amin'ny tany Ezipta. Ity volana ity no aoka ho fiandoham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona izany ho anareo. Ary mitenena amin'ny fiangonan'Israely rehetra ataovy hoe, amin'ny andro fahafiton'ity volana ity, samia ianareo maka zanak'ondry iray avy isam-pianakaviana, zanak'ondry iray isan-trano. Raha vitsy loatra ny iray trano, ka tsy mahalany zanak'ondry iray dia hikambanany am'izay namany akaiky azy indrindra izany, arakaraka ny isan'ny olona. Fa arak'izay tokony ho an'ny olona iray no hanisanareo ny olona hihinana an'io zanak'ondry io. Dia ho zanak'ondry tsy misy kilema sady lahy ary efa herin-taona ny halainareo, dia zanak'ondry na zanak'osy. Dia ho tananareo izy hatramin'ny andro faha 750 volana io,
vao samy hamono azy ny fiangonany Israely rehetra amin'ilay aty takariva iny. Hangalana ny rany hatentina amin'ny tolana roa sy ny tato ambaravarany trano hinanana azy, ary ho hanina amin'io alina io ihany ny nofony. Voatsatsika amin'ny afo no hinanana azy, miaraka amin'ny mofo tsy misy lalivay sy anana mangidy. Ary toy izao no hinananareo azy: ny andilana voasikina, ny tongotra voaiskapa, ny tanana mitanatena, ny fihinanana azy atao faingana. Pakan'ny Tompo izany. Handalo hamaky ny tany Ezipta aho amin'io alina io, ka ny lahy matoa rehetra amin'ny tany Ezipta ho vonoiko, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby. Ary hisy fitsarana ho efaiko momba ny Andriamanitry Ezipta rehetra, fa izao no Tompo ilay misy. Ny rany dia ho famantarana ny hitsimihana anareo eo amin'ny trano misy anareo. Ho hitako ny rany, dia ho lalovako fotsiny ianareo, ka tsy hisy loza ahafaty anareo, raha efa hamely ny tany Ezipta aho. Ho tananareo tsy ho very tadidy izany andro izany, fa hankalazainareo amin'ny fety hiteranan'ny Tompo. Hankalazainareo amin'ny taranakareo mifandimby ho zavatra nalahatra aharitra mandrakizay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Fidatsika tao amin'ny Kristy, taloha indarina ny sototorisa Andriamanitra. Namasina isika, tsy anatilia wanacheanu, numi fitiavana,
Taratasy voalohany nosoratan'ny Masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, izao no noraisiko tamin'ny Tompo sy nafindrako taminareo kosa. Tamin'ny alina namadiha anazy iny Jesoa dia nandray mofo, ka no nefa nisaotra izy dia nizarazara azy sy nanao hoe: raiso ary hano fa vatako ty, atolotra ho anareo, ataovy zao ho fahatsiarovanahy. Toy izany koa no nefa nihinana de hoy izy: kalisy fanekena vaovao amin'ny rako ity, ataovy zao ho fahatsiarovanahy isaky ny misotro ianareo. Fa isaky ny mihinana ity mofo ity sy misotro amin'ity kalisy ity ianareo dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Hari fienane ya mahave dule mampiena ni tale. Hari fienane ya mahave dule mampiena ni tale. Deni zanga hari mahere ya jimbiu ve mandagizae. Evanjely masina nosoratan'ny Masindady Joany ao amin'ny toko 7:10. Talohan'ny fankalazagna ny Paka, fantatr'i Jesoa fa tonga ny fotoagna ialany amin'izao tontolo izao ho agny amin'ny Ray, ka rehefa nitiaviny tokoa ny azy izay amin'izao tontolo izao dia farafitiavagna no nataony taminy. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva, i Jodasy Iskariota zanaky Simona moa efa nomeny demony hevitry amadika azy, i Jesoa kosa naalala fa efa napetraky ny Ray eo an-tagnany ny zavatra rehetra, ary Andriamanitra no niaviany sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsangana teo am-pinanana izy. Napetrany ny lambany, nalainy lamba famohagna ka nisikinany, raha efa izegny nampidina rano tamin'ny tavy izy, dia nanomboko nanasa ny tongotry ny mpianany sy namoaka azy tamin'ny lamba nisikinany. Ary nanatona any Simona Piera izy, fa hoy Piera taminy: adre, ianao ve tompoko no anasa ny tongotro? Dia namaly Jesoa ka nanao taminy hoe: tsy fantatrao izao zay ataoko, fa ho fantatrao agny aoriagna. Fa hoy Piera taminy: sagnatria tsy anasa ny tongotro na oviagna ianao. Ka hoy Jesoa namaly azy: raha tsy sasako ianao dia tsy hanigna anjara amiko. Dia hoy Simona Piera taminy: tsy ny tongotro ihany ary tompoko, fa ny tegnako sy ny lohako koa. Fa hoy Jesoa taminy: izay efa nandro tsy mila ho sasagna afa-tsy ny tongotra, fa efa madio avokoa ny tegnany manontolo. Ary ianareo koa dia madio, nefa tsy ianareo rehetra. Izy no nanao hoe tsy ianareo rehetra no madio, dia satria fantany ilay amadika azy. No nefa voasasa ny tongotra izy ireo, dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray,
ary nanao taminy hoe moa fantatrareo va izay nataoko taminareo ianareo manao aho hoe mpampianatra sy tompo ary marigny ny filazanareo fa izany tokoa aho ka raha izaho tompo sy mpampianatra aza nanasa ny tongotrareo ianareo samby ianareo koa dia tsy maintsy fanasa tongotro satria nomeko fianarana ianareo mba hagnanaovanareo toy ny nataoko taminareo masina ny tenin'ny tompo deraneo anao ry Kristy. Kristianina havana amin'izao alakamisy masina izao no animboasika ny atelona masina zay mitondra antsika amin'ny fankalazana ny Paka. Io no antsointsika hoe Tridium Pascal, telo andro ankalazasika ny famonjenantsika ka iampitansika miaraka amin'ny Jesoa amin'ny fiainana vaovao, variana vaovao, olom-baovao, ary dizay no ankalazaisika amin'ny sabosy masina rehefa niaraka namakivaky an'izao karemy izao sika ady amin'ny rasy, ady amin'ny fahotana, lay fahotana manapotika ny fiainantsika miarama mahita isika mikasika an'izany, ary dia misy ny fahotana vokatry ny rafitra efa mipetraka ka potika misy izay fiarahamonina misy asika izay ady amin'ireny sy inona fa ny sirariny sy ny tsy hisiny ady amin'ireny fanilikilina ny hafa ireny, ady amin'ny fitapitaka sy ny risoriso fa mitondra kosa amintsika amin'ny fihavanana marina, amin'ny fandriam-pahalemana, amin'ny fifankatiavana ka hitondra ny tena fiadanana ao amin'ny Kristy nandresy azy ireny. Dia makany amin'ny fiainam-baovao hoy isika ka anorena sika an'izay tranoben'Andriamanitra misy asika izay. Dia izay no ankalazaisika ary amin'izao atelona masina atomboka asika amin'ny alakamisy masina izao, ary azo lazaina fa manomboka amin'izao dia marina isaky ny manao fankalazantsika dia maro ireo famantarana endry zavatra symbole zay anehotsika an'izay fankalazana izay ka manentana antsika rehetra ary amin'izao atelona masina izao ibanjina, ary dia andray anjara amin'ny alalan'ireo vavaka sy fiesika sy famantarana zay ataony sika menakavy, atao sika amin'ny alalan'ny liturgie fanompoana an'Andriamanitra, asan'Andriamanitra ho isika ny liturgie. Ka amin'izao atelona masina izao no tena misongadina izay mahasa an'Andriamanitra ny liturgie izay ka anasana sika, ary dia izany no mahatonga sika miomana amin'izay fankalazana izay amin'ny alalan'ny liturgie sara mipetraka sara. Ary dia amin'izao alakamisy masina izao ary dia zavatra anankitelo ny tiako ifampizarana amintsika miainga amin'ireo famantarana sy symbole moa ho asika ireny fa noho ny fankalazana ho isika dia sady maneho mahatsiaro isika no mivelona azy, ary dia izay no asan'ny fanahy masina, ary izay no asan'ny liturgie, asan'Andriamanitra. Ka ireo famantarana
telo ny tiako asongadina ho izaho teo amin'izao fampianarana izao. Ny voalohany dia ny fanasany Jesoa ny tongotra ny mpianany ao amin'ny evanjeliny Masindray Joany nandritra ny sakafo farany, zany hoe sakafo mialoha ny anoloran'ny tena ny Paka. I Masindray Joany sy mba nanao ny sy nanoratra ny mikasika ny fanorenana ny Eukaristia, fa io fanasana tongotra io no napetrany tamin'ny sakafo farany. Zay sy midika hoe sy nisy fanorenana ny Eukaristia tam'izay, fa io no tiany Masindray Joany asongadina, ary de zay ny tisika apetraka eto ho indrindra manko i Masindray Joany. Fantatry Jesoa fa tonga ny fotoana ialany am'izao tontolo zao ho any amiray, ka rehefa nitiavany tokoa ny azy am'izao tontolo zao, de fara fitiavana no nataony tamin'izy ireo, de nitsangana teo ampinanana izy, napetrany ny lambany, nalainy ny lamba famaona ka nisikinany. Raha efa izany napidina rano tamin'ny siny izy, de nanomboka nanasa ny tongotra ny mpianatra sy namoaka azy tamin'ny lamba nisikinany. Izay no anambarany fa tena sy tonga mba hotopoina izy fa anompo tiano zapan'ireo mpianatra, fa izay fanompona izay no lalam-pamonjena, ary de afantatra sika fa ny manakorotana ny fiainasika dia io sy fananasika toe-panahy manompo io, ary izay no ady sady dia, satria no ny fahotana dia ny fitiavatena, ny avinavina, ny fialona no manjaka amitsika, ka zary tena mila famolana misy, ary de zay no nahatongavan'i Jesoa tonga nofo, ary zay no tiany ho sapany mpianatra, ary dia tiany ho fantatra ny mpianatra fa ny vanim-poana. Zay zany ny famantarana, fankalazana ho isika teo, aokary ho vonina anompo tokoa isika, ary dia izay aza no lazainy atovy izao ho vahaserovanay, izao zay ataonareo ho mpampianatra aza, dia nanompo ka nomeko anareo ho fianarana izany mba hanaovanareo toy ny nataoko tokoa. Raha izao tompo sy mpampianatra aza manasa ny tongotra anareo, ianareo samy anareo koa dia sy maintsy ifanasa tongotra. Kizay zany no tiany Jesoa sapasika, raha tisika hiditra amin'ny famonjena marina isika, raha tisika ho olom-baovao isika, ho zavaboary vaovao andesy ny fahotana, dia fanompoana, ary dia marina tokoa izany, satria raha manana an'izay toe-panahy izay isika, miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, sy anapotika isonisika fa tena ikolokolo, iova tokoa ny tontolo mpiainasika andavanandro, satria sy fanapotika isonisika fa ifanasoa, ikasaka mandrakariva ny soa iombonana, ka itondra sika amin'ny tena fampandrosoana ny olona manontoro sy ny olon-drehetra, ary dia iova tokoa ny tontolo mpinoansika, satria manompo an'Andriamanitra marina tokoa isika. Ny tiako asongadina faharoa ho iaho amin'izao fankalazana ny lakamisy masina izao, dia ny fanorenana ny Eukaristia, satria fantatra sika fa miditra sy kelikely amin'izay kongresy eukaristika izay sika, ary ny famakinany mofo ao amin'ny Eukaristia, fantatra sika fa ny vatan'ny Kristy dia natolony asika, ary izay ihany koa vokatry ny fanompoana teo dia manambara fa sy fiesika fosiny ny Eukaristia ho asika, fa tahaka
tahaka ny asika marobe miainga avy any trano ka miditra ao an-deglizy ary miara mankalaza ny Eukaristia ary mandray manao communion fiombonana dia hitasika fa nanovana ny mofo dia avy amin'ny vary miparitaka eo avokatry ny asasika sy ny sisa dia izay ny tiany Kristy ho fantatra fa fiombonana ny Eukaristia, fifampizarana ny Eukaristia, fifandraisana sy fiombonana ny Eukaristia ary izay no azahosika koa ny famonjena ary dia zary fanekempihavanana vaovao mahatonga asika iray aina amin'ny Kristy, olona raika ao amin'ny Kristy ary dia zanak'Andriamanitra isika. Ny fahatelo izay mifaningitra amin'ireo voalohany fanimpona, fiombonana, fifandraisana, fifampizarana dia ny Eukaristia dia fanorenana ary dia izay izao ankalazay isika amin'ny alakamisy masina izao, satria ny alakamisy masina dia misantatra an'ilay fanolorantenany Jesoa amin'ny lakroa ka mahatonga asika ho zavaboary vaovao, olom-baovao ary dia mahatonga ny fihavanana vaovao, fanekempihavanana vaovao ka ny ain'ny Kristy, ny raha alasaky ny Kristy no fanorenana. Ka izay ihany koa no fampianarana ao ansika isaky ny mankalaza ny Eukaristia sika dia manao an'izay fanorenana ny Eglizy Andriamanitra zay ary dia tonga ho Eglizy olona velona isika, fanorenana vokatry ny araky ny lazaisika teo fanimpona, vokatry ny fifampizarana, vokatry ny fahafoizana, vokatry ny fandraisana tanana ary vokatry ny fiombonana amin'Andriamanitra. Ka izay koa ary no antena isika mba fandrindra amin'izao ezaka ataosika mba ho génération mpanorona izao isika ary dia izao paka izao no anampy asika iroso lalindalina koa hatrany amin'izay fanorena sika zay ka tonga asika Eglizy olona velona manorona Eglizy tranon'Andriamanitra ary mifototra amin'izay fanimpona, fahafoizana, fandraisana tanana, fifampizarana zay ankalazaisika amin'izao alakamisy masina izao ka ingane isika iombona bebe koa hatrany amin'ny Kristy ry Jesoa Tompo. Ny alakamisy masina ianao no nanolotra ny Eukaristia voalohany ary nanorona ny Eglizy zay tanteraka eo amin'ny fanolorantenanao amin'ny zoma masina koa afaonao ary ny fonay esory ao aminay reo vato misakana vokatry ny fahotana engany mba hanjaka bebe koa ao am-ponay ny ohatra velona nomenao anay ka voniny zahay ifanasa tongotra zany hoe ifanasoa ifanompo amin'ny ataonay rehetra ary ifampizara tokoa izahay ka andresy ireo sakana rehetrarehetra ka ikasaka mandrakariva ny soa iombonana ka ho tonga tena génération mpanorona tokoa izahay ka sy ny fiesika fosiny nokendrenay rehefa mankalaza ny Eukaristia izahay fa ozary mofinaina mamelona nay tokoa ny Eukaristia ankalazainay ka hitondra fanampiana, hitondra hery ahatonganay ho fanasina sy fahazavana eo anivon'ny fiarahamonina ary izao tridium pascal izao ane zay atomboka anay amin'izao alakamisy masina izao hitondra anay bebe kokoa amin'ny fankalazana ny paka ka zary olom-baovao
ao aminao tokoa izahay amin'ny fanorenana any EOV ka tonga anay tokoa manorina ETA ary dia hitondra fanambinana sy fahasoavana anay any izao fankalazana ataona izao. Aoko tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy.